Hampifaliana hatrany ry raha lasaina bavy ny fakahitana eto amin'ity toerana ity. Mety ao anatin'ny malamalako tsika na maizimaizina faly Andriamanitra ny fahazavana anapaka ao am-pony tsirairay avy, anaisitra zay mety endrika aizina rehetra ary anokatra ny fo amam-panahintsika ho vonona sy hifantoka ao amin'ilay Andriamanitra zay tompontsika sady mpanjaka atsika. Arabaony akaikinao dia mitsika izy na dia somary tarataratra kely ary hoe faly be aho mahita anao na dia tsy hitako tsara ary ianao hoe ny ao akaikiko saloha fakahita tsara za fotsiny ohatrany tsy dia tazako loatra ny tarefa mino fa ao anaty fifaliana ao mandrakarivotsika ary manonona ny fiadanana ho antsiraray avy ihany keo amin'ny atanteraka ity fotoana ity indray. Ny amin'izay planina sy ny amin'izay programa no manin'Andriamanitra sy efa voahomana avy tao amin'Andriamanitra ao antsika tsirairay avy. Ho tahian'Andriamanitra ianao ary androso hatrany voninahitra makamy voninahitra miaraka sy miombona amin'ray amin'ny fanahy masina sy amin'ilay Andriamanitra. Ataontsika anondrika ny lohantsika dia anokatra ny fotsika dia aneo ny fahavononantsika dia aneo ny fifantohantsika fa tsisy afa-tsy ilay Andriamanitra ray. Izay no mendrika ny ankofana sy mendrika ny asandratra, mendrika ny isaorana. Sokafo ny vavanao ary anandratra fisaorana, anandratra fiterana azy. Raha io misaotra anao zay raha mbola nitao aminao indray tonga eto amin'ity toerana ity androany. Misaotra anao ny amin'ny toerana, misaotra ny amin'ny fafana mahatanteraka ny zavatra rehetra. Ary raha tsy teo ny fotoana sy ny tombon'andro anay tsirairay avy dia tsinitsinina ihany raha teo ny toerana. Fa ianao ny mbola mahafeno sy mahatanteraka an'izany zavatra rehetra zany. Nomenao ny aina, ny hetsika, ny fafahana ho anay tsirairay avy tonga eto amin'izao toerana izao ary mametraka ny dian'ireo izay mbola taritinao sy tantaninao ho tonga soamantsara eto amin'ity toerana ity. Mba eto indray no miaraka anandratanay sy anomezanay voninahitra anao dia amin'ny tantananao ny fiainanay tsirairay avy. Mety tao ny tsy araka ny sitraponay, mety tao ihany koa ny araka ny sitraponay. Fa ianao dia mampianatra mandrakariva fa tsy miankina amin'izay mety misy na tsy misy, na zay antenaina tsy tonga na zay antenaina tonga. Tsy miankina amin'izany ny fiankinanay sy ny fiombonanay aminao, fa ny fotoana sy ny fahavelomana noho ny amin'ny famindraponao dia zany no ahafahanay ary zany no mampety indrindra anay dia ny miombona sy miray aminao amin'ny fotoana rehetra araka ny teninao fa ny fitahiana dia tsy ny zavatra hita masona azy tsapahitanana fa ny fitahiana dia ny fombanao sy ny fanatrehanao. Ary ihany koa ny amin'ny fisokafanay sy ny fanomezanay lanja ny fanatrehanao sy ny fombanao ao anatin'ny fotoana rehetra zay mbola omenao. Ka manome voninahitra anao zay sy manandratra anao satria mendrika loatra ianao, mendrika loatra ny amin'ny fafahanay mbola manatona anao eto androany ary toerana mapety, fotoana mapety. Minao fa efa voamana tao aminao hatry ny ela fa miandry zay ahatanterahana. Tanteraka zany androany dia ho anao rerin'ny voninahitra makasitraka indrindra. Ndreto zay Tompo mitondra sy manolotra ny momba anay rehetra mba ho ilay anjakanao, mba ho ilay ho fenonao ka tsy hananany voafa na zavatra hafa toerana atao anatinay fa nyzay avy aminao no aoka anapaka sy anjaka ary zay tsy avy aminao kosa aoka ho levona sy hiasotra amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manakira avy any Nazareta. Aoka ho feno anao tsirairay avy, aoka ho feno anao ny fotoana, aoka ho feno anao ny toerana, aoka ho feno anao zao zavatra rehetra zao mba hiaraka ikika sy anandratra anao, anome voninahitra anao arak'ilay ankasitranao marina tokoa. Makasitraka indrindra raha io ty zay androany noho ny amin'ny
fiarovanao ihany koa na ny fitahinao dia misaotra ny amin'ny fotoana rehetra izay ny ainanay, ny tamin'ny herinandro, ny tamin'ny ankeo maraina, ny tamin'ny omaly sy ny lasa, fa eo mandrakariva ianao ary tianao izay mba anana tokoa fiombonana aminao amin'ny fotoana rehetra, fotoana anankiray sarobidy indray ny fotoana androany, ahafahanay mifakazatra, tsy anananay hoe fahazarana maketo amin'ny fanatrehanao, fa ilay fahazarana mitombo amin'ny fahalalana ka mampitombo ny etaetanay ho amin'ny fiombonana marina, mba ho ilay vavolombelona ny tsirairay avy, mba ho ilay tonga aneo ny fahatsaranao ny tsirairay avy, ary tonga tahaka ny azo manome ny ravina maitso ary manome ny vo amin'ny fotoana ilany zany. Tsy ho avy aminay nefa tombo, fa avy aminao, avy aminao ilay fitiavana, avy aminao ihany koa ilay loharanonay, ilay fiainana izay mametraka an'izany ato anatinay. Misandrata fa mendrika anao loatra ny dera sy ny hajan'ny voninahitra, ilay Andriamanitra velona mandrakizay, ilay masina, ilay mpamonjy, ilay fedanana, ilay Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, ho anao irery any aneny fitsahoana sy ny fiakofana feno. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Ataontsika hitsangana. Ataontsika hitsangana dia hamaky ny salamo. Salamo, salamo ianao. Salamo faharoa amby enimpolo. Salamo faharoa amby enimpolo. Fa kitsika izy rehetra. Ty salamo ty dia mametraka an'Andriamanitra ilay ho antokana andry iakinantsika tsirairay avy, ilay atorahantsika, ilay tsy miozina, ilay tsy ovaovainy zava-misy na ny vanim-potoana mandalo, fa Andriamanitra izy, Andriamanitra mandrakizay. Salamo faharoa amby enimpolo, vakitsika izy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra tokoa no hiatombena ny fanahiko avy amin'ny famonjena. Izy tokoa no vatolampiko sy famonjena dia fiarovana avoaka tsy angozozo loatra. Mandra-pahoviana no irotanareo amelo olona sy androdananareo rehetra azy toy ny manda, rona sy ny rova miozongozona. Misaina hanongana azy hiala amin'ny voninahiny ireny, langanao ifaliany, misaotra amin'ny vavany izy fa manozona amin'ny fony. Miatombena amin'Andriamanitra tokoa ianao ry fanahiko, fa izy no antenaiko. Izy tokoa no vatolampiko sy famonjena dia fiarovana avoaka tsy mba hangozozo aho. Andriamanitra ny ankina ny famonjena sy ny voninahitra, ny vatolampiko mafy sy ny ariko dia ao amin'ny Andriamanitra. Matoki azo mandrakariva ianareo ry olona, loary eo anatrehany fonareo, Andriamanitra no aro antsika. Zava-poana tokoa ny ambany ary lainga ny ambony. Raha tao amin'izany izy dia maivana, zava-poana mihitsy izy. Aza matoky ny fanaovana ankeriny ary aza miantehatra amin'ny alatra. Raha mitompo ny arena dia aza hanorenana ny fonareo. Indray mandeha ny tenenan'Andriamanitra, indronina andrenesako hoe an'Andriamanitra ny hery. Ary ianao kory tompo ny famindrapo, fa ianao no mamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Izay ilay Andriamanitra ny fahafenona sy ilay Andriamanitra tompony zavatra rehetra, nahary ny lanitra sy ny tany ary mifeny zavatra rehetra. Raha io, izany salamo izany tokoa no hiaraka iombonanay ankehitriny, fa tsisy afa-tsy ianao ilay Andriamanitra izay hianteranay ary afaka miteny izay fa tsy metehatra amin'ny hazo boboka, fa metehatra amin'ilay Andriamanitra velona, ilay tompon'ny hery sy ny fahefana, ilay fiandrianana ary maso mandidy amin'ny fahefanao sy ny fiandriananao. Ary ianao no efa niteny fa Andriamanitra tsara sy mpanao ny tsara ary manana ny lalana, manana ny fihevitra. Tompo androany dia volavolaony ato anatinay mba aharitra, mba ahay hiaina sy handeha araka aminao amin'izay lalana tianao hitondrana anay, tsy amin'izay mahamaiky anay, tsy amin'izay ilainay, tsy amin'izay mety fahatsapanay ao anaty,
fa ny amin'ilay fitondranao sy ilay fiainana feno dia aoka ho fiainanay atao anatinay tsilaray avy. Androany indray ianao dia mitantana, androany ianao dia mampahery, androany ianao dia mampitraka, androany ianao dia manasitrana, androany ianao dia manafiery, androany ianao dia mitahiry, androany ianao dia manangana, androany ianao dia manatrika sy momba araka ny teninao. Mbola tsy mifaran'izao tontolo izao dia inonay fa eo ianao ary momba anay mandrakariva ianao. Tahaka ny fotoan'androany tompo dia aoka ho feno ny fanampahanao sy ny fiandriananao ary ny fahefanao. Anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Ilay Andriamanitra antokana mendrika ny fiankofana sy ny fisaorana ary ny fankasitrahana. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiaka mafipetsika ho an'i Jesosy a. Idirantsika ao anatin'ny fiankofana ihany koa. Ndatsika mbola hivavaka. Jesosy a, mbola feno fifaliana ny fonay a, mbola velonay na soma tsara. Tantaninao indray Jesosy, tonga eto amin'ny fanatrehanao. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra, misaotra ny amin'ny famindrapo, misaotra ny amin'ny fitehirizanao Jesosy. Matoa izay mbola toy izao dia no fahasoavanao sy famindraponao. Raisy ny fisaorana izay atolotra eo anao androany. Jesosy androany izay tsy handrandra hoe valiona na hangata-javatra aminao, fa androany izay tia hankasitraka anao fotsiny amin'ny fonay satria tsara loatra eo amin'ny fiainanay ianao Jesosy. Mankasitraka tompo, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Alleluia. Maro izay nataonao ahy, tsy voatanisako. Raisy ny fisarako, na mbola misy teny arivo azy, tsy ampila zany izany. Raisy ny fisarako, raisy ny fisarako. Jesona nasitrana, kasitrana tanteraka hoe lay Jesosy mifitiavana, ilay rano velona
nataonao ahy fisaorana navaliko anao Jehova satria many zavatra nataonao ahy. Misaotra tompo, misaotra betsaka, misaotra fa eto fonina ianao androany, mahita ny atilalo ny fonay tsiraray avy. Jesosy misandrata, misandrata tompo, tsara loatra ianao androany dia tsapanay lalao natao fonay hoe tianay loatra ianao Jesosy, fa soavanao no mbola matoy izao anay. Tsy tafajoro toy izao zay Jesosy raha tsy miteo ianao no ambadika ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay. Raiso mivoninahitra ho anao mandrakizay. Alleluia. Matombola toy izao aho dia ny fahasoavanao no miay sy ny tahiry ka ny taizafana afoiko anao tsy mba ho fihiniko zay rehetra momba ahy dia anao mpamonjy. Andriamanitra ianao rery no Andriamanitra, mendrika ho teraina mandrakizay mandrakizay. Ianao ilay Andriamanitra tsy natao tana, ianao ilay izy atraihatraika mandrakizay. Jesosy tera ny anaranao zay masina Jehova tompo maro, aoka ho anao rery ihany ny voninahitra mandrakizay. Aoka tsisy anaran'olona omem-boninahitra Jesosy fa ny anaranao rery ihany mandrakizay mandrakizay. Ianao ilay velona mandrakizay. Alleluia. Andriamanitra ianao
mendrika ny anaranao fa mpanjakana ianao masina indrindrianao Andriamanitra mendrika ny Andriamanitra ianao mendrika ny anaranao Jesosy mendrika ny anaranao lay kely lera rehetra le andoalianao arika rehetra na ny an-danitra na ny tia-tany dia miaika izany anaranao zany Panjakana ianao masina indrindrianao lanitra milaza ny fahalebiazana lanitra milaza ny fahalebiazanao tera sy ny laza no mendrika Jesosy ndreto izay olonao mangetahitanao fatratra izay Tompo midiratsehatra amin'ny fiainanay
Skafana eo anao fonay androany. Omenay sehatra ianao Jesosy. Omenay anao tanteraka izao fotoana izao. Ento izay tsiraray avy androany. Hitsangatsanganao am-poronao lalina Tompo. Hifankahita aminao Jesosy. Aoka tsy ho fotoana fahazaranao anay izao fotoana androany izao. Fa tena hifankahita anay aminao. Makasitraka Tompo. Sandrata Jesosy. Alleluia. Andriamanitro ianao, mangetaetanao ny fanaiko, maniry ana ny nofoko, indro asandratra anao ny tanako, toy ny tany may izay mitady orana, mihoatra no izay no iandrandrako anao, fa ty hitondra fanatitrao manipofonindra ho anao lay rano velona, tompony aina sy ny fanay, ento miakatrao sy ntony ao aniaminao, fa te ahitanao ao ny hatsarany lanitrao, ka nidinao ahita mihoatra ny eto antany ny fanaiko, ho tafakambana aminao ao Jesosy. Andriamanitro, Andriamanitro ianao, mangetaetana ny fanahina, maniry ana ny nofoko,
Raiso ny filirana, raiso ny voninahitra manao ilay mpanjaka sy tompony. Sandra teo anivonay tsirairay, sandra teo amin'ny fiantsy, sandra teo tanantsika ho an'i Jesosy. Hoanao ilay mpanjakana. Kanidina ahita mihoatra ny eto ada ny fanahiko ho tafakambana minao Alleluia. Tovy mafy ny tiako ao an'i Jesosy dia manasanao azo toerana tompoko azafady. Voninahitra ho an'i Jesosy rery izay mivady moa ry havana somary ohatry nandalo désert kely izay ny fiainanay dia rehefa nandalo désert kely dia tsy voaloha ny écolage ny zanakay 3 mois dia rehefa tsy voaloha ilay izy dia niresaka hoe ahoana Jesosy ny atao dia hoe aleo resahana ny ao am-pianarana fa manaiky tsika rehefa hoe asainy mody zany zanatsika dia mody satria efa zainy hoe po am-pianarana hoe ninina mitrango eo dia manaiky foana ny sitrapon'Andriamanitra fa tonga matoa izay dia lasa nandeha dia rehefa nandeha tany dia nanaiky ny tao am-pianarana tsy hoe noho ny fahaizako miresaka na za mampalahelo dia hoe namaiky ny tao am-pianarana fa tena hoe Jesosy dia rehefa tao anatin'izay dia tonga ny fotoana tsy maintsy andoavana an'ilay izy dia Jesosy aiza ahoana aiza ny vola dia tonga ilay vadiko avany dia tena hoe namatsy Jesosy dia rehefa namatsy izy fa dia 2 mois ihany no meny dia hoe Jesosy azay zany dia ity zany no mena dia ity zany no aloha dia rehefa tonga tany am-pianarana dia hoe nareo kosa efa 3 mois ohatr'izao hoe dia mbola ty any dia laminy dia lasa nody dia nisaotra an'i Jesosy tena hoe feno fisaorana na tsy feno raha ilay izy tsy hoe nanana mihitsy zany tao anatin'ny fo fa tena hoe nisaotra an'i Jesosy dia tonga ny zanako ny hariva satria tsy ao ilay tsy tratrako ilay tompon'andraikitra mandray ilay écolage fa ilay tompon'andraikitra hafa nandray azy dia tonga zany ny hariva dia aiza ny carnet anao jere mama dia nijereko ilay izy dia gaga be fa voaloha le lasa 3 mois ilay izy nefa 2 mois ihany dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy dia tao anatin'izay dia zay hoe nantany ilay vadiko hoe fa ohatrinona ny vola menao anahy angatsy 2 mois ihany dia 2 mois ihany fa za rehefa tsisy frais izy izy fa tsy mibangako mihitsy dia teo dia izy hoe fa ahoana dia zay ka 3 mois nge ho amin'ny soratra ato dia hoe fa ahoana zany dia izy mantsy azy hoe andeha ho azy zany dia hoany dia antany dia ahoana koa fomba antaninao an'izany ozy izy fa Jesosy zany fa ianao koa ve ahoana dia nandeha indray ravana mifaharoa dia mifanena amin'ilay olona zany dia ohatrany hoe tiako fantatra be zany hoe iza mireto ary nandohan'ilay izy dia mivelodesy mifany masina tao anatin'izay hoe fa ahoana ianao zany inona tsy hitovizanao amin'ilay olona hoe mitady famantarana hoe Jesosy marina ve sa sao dia mba misy olona ao ambadika dia nandeha indray ny faharoa dia 2 mois indray tsy voaloha dia tao anatin'izay dia Jesosy ahoana ty fa tsy voaloha indray nge ny 2 mois dia indray ilay vadiko dia izy hoe tena tiaka ozy izy ny hitako 1 mois ihany fa tsy haiko hoe ahoana ny ataontsika dia tao anatin'izay dia izy misaotra an'i Jesosy foana tsika fa tsy maninona zany fa aleo andeha dia ianao ve ozy izy tsy menatra tamin'iny efa ohatr'izao dia dia tamin'izay moa somary nanany any kely hoe nienjana mihitsy no entiko ano dia izy hoe ianao ozy izy tena zaho ozy izy menatra fa maninona raha miandry kely dia izy karaha vao miandry kely dia vao may lasa mandreraka be fa aleo aloha dia lasa indray dia nandohan'ilay izy dia no dia tonga indray ny hariva dia aiza ny carnet anao miverifie an'ilay izy amin'ilay zanako zany dia laseo dia gaga be indray za tena tsy haiko hoe ahoana ozy Jesosy tena hoe tsy haiko ny anvarana fa voaloha indray ilay 2 mois nefa 1 mois ihany dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy
dia za moa tao anatin'ilay izy ohatrany hoe tsy ny saina nijoro olombelona misy ohatrany hoe tao anatin'ny saiko izany ohatrany hoe mbola niroroa-teny foana hoe iza raha Jesosy ilay olona dia nihaino radio tsy haiko tamin'ity herinandro ity dia nisy toriteny pasteur zao zay tamin'ny sekoly hoe tsika ozy izy tsy kajikajitsika izany io ozy izy ny tsika ozy izy ty dia ampianan'ity dia hoe manome an'ity zavatra anankiray ity fa ilay izy ozy izy tena hoe Jesosy dia lasa ny saiko satria tamin'ny voapitra an'ilay zanaka eny anatra izay dia samy tsisy miasa izay mivady dia hoe ahoana ty zazy ty ho ampianarintsika nefa tsika tsy miasa dia hoe ndao fa tsy maintsy mianatra izy fa rehefa sitrapon'i Jesosy io dia mianatra eo foana fa tsy fatatsika dia tao anatin'izay tena ohatrany hoe mandeha fotsiny izay dia nampidirina nianatra ilay zaza tena hoe tsisy moyen fa tena gaga izay fa ao anatin'izay fa tena hoe tsy kajikajitsika ilay izy asa nangatana tamin'i Jesosy fa Jesosy namatsy foana nefa tsisy asa fa tena hoe namatsy izy tao anatin'izay dia avy niaino an'izay toriteny izay dia tonga indray moa fandoavana écolage dia nandoa écolage dia rehefa naloha ilay écolage dia izy ilay tao ampianarana hoe examen mity fa mitambatra ny écolage tsy juin tonga dia mitambatra ny volana may dia hoe ok dia hoe Jesosy zay izany dia nody tonga indray tamin'ny omaly vérifien'ilay carnet fa voalohany indray ry avana lisy tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy 2 mois indray tena hoe an'i Jesosy irery ny voninahitra ilay sy nantsoako tao anatin'ilay izy tena hoe izay hoe tsy tsika no mikajikajy an'ilay izy fa tena hoe Jesosy tena hoe rehefa matoky tsika dia tena matoky izy hatramin'ny farany tena hoe tsy le takatra tsy le eritreretintsika mihitsy satria raha ny eritreretiko za zao mbola mitady ohatrany hoe excuse any hoe iza mireto ary iza sao dia iza ary mba hombadika ohatrany hoe tiako hita ilay olona izany hoe ity ilay ampiasain'i Jesosy fa Jesosy tena hoe miseho amintsika amin'ny fahatsarana izy hoe hainy foana no maneho ny zavatra izay tsy takatry ny saintsika rehefa matoky tsika miaraka aminy no miaraka amin'ilay toetra koa amboarina ao anatin'ilay izy dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ao tsika tiaka mafy ho an'i Jesosy dia asaiko ianao hitsangana ampianarina antsika foana hoe aza misaina ny fahaizany manaon'Andriamanitra fa meteza fotsiny hanome ny toetra takian'Andriamanitra dia izay misy aminao dia ampy rehefa mety ny toetranao inona ny eo aminao menaka ray tavoara tsy hoe alefaso eto aloha eto fa meteza ho amboarina amen meteza maly le fanamboaran'i Jesosy aza vela lany fotoana eo ampanamboaran'i Jesosy fa Andriamanitra tsara izy na tsy matoky ary tsika dia matoky foana izy zany sa tsy zany aloha tena mahagaga za tena mino an'izany témoignage zany tena mino an'izany tsy anampiny zany tsy analana fa Andriamanitra izy raha takatry ny sainao ny zavatra ataony dia tsy Andriamanitra izy ko ianao raha mahavita mikajiko mofo 5 sy azan-drandroa mavoky olona tsy omby 5 arivo ahoana ny impossible an'izany karama tsy karama écolage 1 mois ny alohanao 2 mois no mitomboka ary 2 mois ny alohanao 3 mois no mitomboka ary vitan'Andriamanitra rangaha io fa aza mieritreritra aza miasa saina aza manahy fa zay le tenin'Andriamanitra tamin'ny herinandro ty hoe katsao fotsiny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany ataovy izay marina eo mason'Andriamanitra dia aleo ny ambo ny azakazaka any amin'izay tokony alehany any amen asandrato ny tananao dia averenao any amin'i Jesosy ny dera sy ny laza ary ny voninahitra misaotra Jesosy mankasitraka anao zahay misaotra tena faly zahay ny amin'ny fisinao eto amin'ny fiainanay misaotra Jesosy ny amin'ny teny fanitsiana ny amin'ny teny fanamboarana misaotra fa ty taon'ity dia taonjobily tsy navelanao zahay hiasa saina anakatra na hisaina ny fomba fiasanao eto amin'ny fiainanay fantakinao Jesosy dia mikatsaka ny fanjakanao manao zay mahafaly anao dia ny ambony anao na izany na tsy izany Jesosy dia mankasitraka manome voninahitra anao zay ny amin'ny fisehoanao teo amin'ny fiainan'le ranabavy sy ny tokantranony mankasitraka fa eo amin'izay misy eo amin'ny fiainanay dia ampy zany misaotra Jesosy fa tsy navelanao zay anahy tsy navelanao zay isainao hoe iza ny nanao an'le izy satria ianao no nanao an'izany Jesosy dia eto zay mamerina ny voninahitra ho any aminao ary ho any aminao ireriany mandrakizay misandrada Jesosy amen andao tsika tiaka mafy ho an'i Jesosy Merci pasteur. Ok zay rehetra atao trano ika mafy alleluia alleluia mahagaga Jesosy araka le témoignage teo hoe asa ny nangatahana dia tsy tonga dia asa ny tonga fa fahamatsiana possible ianao zany tsy miasa fa vatsiana avy eo indray tonga ny fotoanany fandoavana sara-pianarana ny ao anatin'ny fisaintsaina maray aman-dreny dia mba hoe
feno eo an-tanana mba hafahana mandoa mba tsy ho afa-baraka araka le teny teo hoe mahamenatra mafy ane zany reto hoe mahamenatra tonga ianao zany zanako mba tianao hianatra ianao nefa zany tena 3 volana ny tsy vita 2 volana ny azo atao ohatrany hoe sady efa mandoa ihany nefa ohatrany tsy mandoa ohatrany tsy hitabe ny any zany fosy Jesosy raha vao mitsikitsiky sy mifalifaly eo payeko toetrany ty le anina tonga ny ariva vao tomboka le izy tsy atao fanao ahita vavolombelo lafo ianao raha ohatra ka raisinao zany de hoe ampiny ekolazy fa andrimbinako efa nahenao teo tenenino akaikinao rehefa feniny eo an-tananao hoe dia tsy hanesoranao hoe mazava angamban'izay mba tsy ho extrémiste tsika anery an'Andriamanitra fa velao Andriamanitra tena hamaly fotsiny satria hitany ianao tsapany manjoanao ary fantany fa mametraka ny adinao ianao eo an-tanany mamarana herinandro anankiray atsika avaofao an-tananao asio fisaorana asio fankasitrahana asio fiaikena avy any anaty omeo voninahitra Andriamanitra ny amin'ny androany iray omeo voninahitra Andriamanitra ny amin'ireny andro vita tamin'ity herinandro ity teo ny fitantanany teo ny fitariany teo ny fombany teo ny fikarakarany teo ny valim-bavaka ataony tonga eo amin'ny fiainanao teo ny famatsiny le famatsina amin'io tsy le eritreretinao fa mitranga nefa tanteraka somatsara ataovy misy fankasitrahana be ao anatinao eo amin'le anao androany eo mety mbola ao anatin'ny aizina ny fiainanao mety miatrika ady ianao mety misy fahasarotana mety eo ampandalovana sedra mety araka le vavolombelona teo mbola eo ampiatrehana désert asio fanomezam-boninahitra mamy be ho an'Andriamanitra fa Andriamanitra miaraka aminao mety ny volany tsy te hiaraka aminao fa Andriamanitra te hiaraka aminao mety misy zavatra be dia be ohatra ny tsy hitanao zany hoe lasaiza daholo ary fa te hilaza aminao Andriamanitra miaraka aminao ankasitrao fonao manontolo dia isaory azy vita sondray ny herinandro hipasy herinandro vaovao tsika efa misasaka sady ray mois de mai efa hiditra sady atsika amin'ny mois d'avril efa hisasaka sady ray ny taona aova fantao dia isaory ankasitrao Andriamanitra omeo voninahitra izy fantaro ataovy misy fandresen-dahatra ny anatinao any tompo ho aiza moa zay tsy afaka andeha naiza zay ao aminao ny tenin'ny fiainana mandrakizay ary tsy manana fanantenana zay raha vao tsy eo ianao fa raha vao eo kosa ianao ny fanatrehanao ny fanaperanao anay ny fanatrehanao no tianay amen aiza no ale raha tsisy anao aiza no andeha raha tsisy anao aiza no ale raha tsisy anao anatrehanao eo anatrehanao eto anatrehanao aiza no ale aiza no ale raha tsisy anao
zay hoe tiako ianao tananao dia tenen'Andriamanitra hoe sotranao Jesosy sotra fa tarihanao ao tonga eto fanatrehanao ny fanatrehanao no tsara indrindra ny fanatrehanao no fiadanana ho aho ny fanatrehanao no fitsaharana ho aho ny fanatrehanao no fanaperana ho aho tia Jesosy avy any amin'izay misy aho betsaka ny zavatra ny lalovana sy natrena tamin'ity herinandro ty taony nafinaritra taony tsy nafinaritra taony ny ekeny saina tena hoe ohatry mora be tonga dia nisotranao satria valimbavaka teo amin'le nitsatoka tsara teo amin'le nirina fa misy anko zavatra tena tsy ekeny saina mihitsy rehefa ampianarinao hoe vavao kaza mitsahatra falia mandrakariva misaora amin'ny zavatra rehetra fa zany sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo ao foana tananao dia isaoran'Andriamanitra zay rehetra nitranga sy tsy nitranga tamin'ity herinandro ity eo amin'ny fiainanao ankasitraon'Andriamanitra ny mety ho ara-pahasalamanao mety ny asa mandraranao mety momba ny zanakao mety momba ny ray aman-dreninao mety misy challenge défi personnel lalovanao isaory azy mety nisy zavatra tena banandra ny rainao hoe mba tamin'ity semaine ity kosa mba hovan'Andriamanitra fa mbola tsy miva ava foana tananao dia isaoran'Andriamanitra fa mahatoky izy fa aza matahotra ianao mahatoky izy dia aza manahy ianao isaoran'Andriamanitra ireo olona mety nifanena taminao tamin'ity semaine ity taony nafinaritra maro amin'izy ireny koa tsy nafinaritra isaoran'Andriamanitra ankasitrao avokoa reny karazana rencontre be dia be reny ome voninahitra izy fa Andriamanitra izy Andriamanitra mandrakizay izy araka ny voalazan'ny tenin'ny salamo hoe midy raha azy fa tsara izy ary mandrakizay ny famindrapony amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy a Nazareta amen tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy Kristy avy a Nazareta tena akaikinao tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe manana teny ho anao Andriamanitra hoe teny ilainao le izy hoe hoentinao indray hoe mamakivaky fiainana miaraka amin'ny fanatrehany teka mafitsika ho an'i Jesosy mamerina fiarabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tonga soa ianao amin'ity takarivo ity mahazo toerana vetivety ary avitrantsika dia hiditra ao anatin'ny zavatra nomen'Andriamanitra antsika ifampahirezana amin'ity takariva ity loha hevitra nampitondraina ny lohateny hoe Izaho sy ny fanatrehan'Andriamanitra za sy ny fanatrehan'Andriamanitra tsy maintsy atao izaho misy manoratra mantsy fa raha tonga dia hoe za sy ny fanatrehan'Andriamanitra dia malagasy parle zay ny fanatrehan'Andriamanitra dia mitondra ny fahafenon'Andriamanitra rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny fisokafan'ny fahatsapahanao zany hoe mahatsapany ao anatinao fa eo Andriamanitra dia ataovy misokatra ny ao anatinao fa eo ny fahafenon'Andriamanitra rehefa vita ny famonjena dia nampidirin'i Jesosy ho ao anatin'ny olona zay mandray azy ny fanatrehany Luc toko fito ambin'ny folo andiny raiky amby roapolo Luc 17:21 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mivaky toy izao manao hoe
ary ny olona tsy hanao hoe indro ety na ery fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Jaona 14:17, Jaona 4:10 dia zao voalazan' Jesosy hoe ny fanahy fahamarinana izay tsy azony izao tontolo izao ho raisiny satria tsy hintany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy sady ho ao anaty nareo. Teo amin'ny azo fijaliany Jesosy nanaiko ho tafasaraka tamin'ny rainy mba hampidirana anao eo amin'ilay toeram-pahabangana ny aretany. Fa maninontsika amin'ity takarivo ity ny manana antoka fa ny fanatrehan'Andriamanitra miaraka amintsika satria ny zavatra anankiray izay ny aretan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana nanaiky izy ho tafasaraka amin'ny présence mba hoenao no ampidirina eo amin'ilay toerana banga na velany. Marka 5:17, Marka 15:34 zao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ary tamin'ny ora fahasivy Jesosy dia niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe Eloi, Eloi, lama sabaktani, izany hoe raha adika Andriamanitra, Andriamanitra, nahoana ny mahafoy ahy ianao. Tian'Andriamanitra azo antoka ny zanany rehetra tonga eto fa efa niaretan'i Jesosy ny fahafahanao mahatsapa sy miaina ny fisiany fanatrehan'Andriamanitra miaraka aminao. Teneno akaikinao, tsy hainao ny tsara hoe mahatonga n'Andriamanitra miaraka aminao. Fa Jesosy niaritra hoe dia miaraka aminao Andriamanitra. Fa rehefa miova ianao any amin'ny fahatsarana hoe dia hitanao ny fisehoan'Andriamanitra hoe. Isaky ny misalasala isika hoe za ve afaka misitraka an'izany hoe Andriamanitra miaraka amiko izany, dia tsaroa fa Jesosy niaritra tsy araka amin'ny rainy mba hahatonga anao hisitraka an'izany hoe Andriamanitra miaraka aminao. Ny fruit de l'esprit na ny vokatry ny fanahy atao hoe fahalemem-panahy izay napetrak'Andriamanitra ao anatinao no mahatamana ny fanatrehan'Andriamanitra nomena anao. Momba ny fanatrehana mantsy ny fotoanantsika androany. Averiko hatramin'ny voalohany kely ilay famotinana. Vita ny famonjena ao anatinao ny fanatrehana. Noho ny amin'ny fiaretan'i Jesosy dia tokony tsy misalasala ianao ny amin'ny fisian'ny fanatrehan'Andriamanitra eo aminao. Tsy mianatra tsika atsapa eo amin'ny nofo hoe eo sa tsy eo Andriamanitra, fa miaiky tsika avy amin'izay niaretan'i Jesosy fa tsy maintsy sûr à 100% fa eo Andriamanitra noho ny amin'ny sakrifisy nataon'i Jesosy. Ora vitsy fa mafy be tamin'i Jesosy satria Jesosy tsy natahotra ny hofaty satria fantany fa hitsangana. Jesosy tsy natahotra ny hokapohana satria fantany fa ho fanasitranina ao antsika. Jesosy tsy natahotra ny hofantsihana satria ho porofompinoana ny fisian'ny olona teo amin'ny tanany sy eo amin'ny tongony ho an'izay Tomasy rehetra aty aoriana. Jesosy tsy natahotra ny hororana, ny hokapohana, ny vesatra ny azo fijaliana faran'izay mavesatra be. Tsy reny ny tena mafy be taminy fa ny mafy indrindra taminy ilay izy ho tafasaraka amin'ny rainy satria hitondra ny fahotany izao tontolo izao. Nefa Andriamanitra tena mangarika ary manome lamosina hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny fahotana. Asio toky sy fifaliana ao anatinao fa raha izay ny aretan'i Jesosy tsy maintsy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mandrakariva ianao. Aza vela ho tafiditra ny fisalasalana ampidiriny devoly hoe niala Andriamanitra. Teneno akaikinao, rehefa niteny Andriamanitra taminao hoe fa miaraka aminao mandrakariva dia tsy miala aminao izy hoe fa ianao no mety miala aminy hoe. Tovadreo raha maheno tsara tsika, maheno tsara tsika kay. Tovadreo raha mahita tsara tsika, mahita tsara ke tsika. Numéri 12:3, ny fahalemem-panahyn'Andriamanitra ao anatinao ny mahatonga ny fanatrehan'Andriamanitra tamana eo amin'ilay fahalemem-panahy. Tsy hainao loatra mahatamana azy fa ilay toetra atao hoe malemy fanahy. Numéri 12:3 anaran'i Jesosy. Ary Mosesy dia lehilahy nalemy fanahy mihoatra noho ny olona rehetra aty ambonin'ny tany. Nampiavaka Mosesy dia ny fahalemem-panahy izay nananany sy ny ainany. Exodosy 3:30 dia zao mivaky ny teny vokatry ilay fahalemem-panahy ny ainan'i Mosesy anaran'i Jesosy. Ary Jehovah niteny ny fanatrika tamin'i Mosesy tahaka ny olona miresaka amin'ny sakaizany. Ny fahalemem-panahy dia mampahazo aina ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fifampiresahana amin'Andriamanitra. Taikinao toy izay ny teny Anglisy
ny fahalemem-panahy dia mampahazo aina ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fifampiresahana amin'Andriamanitra. Tsy ny olona mpilivava ny tian'Andriamanitra ho resahana, ary tsy ny olona tia miresaka ny mahafinaritra an'Andriamanitra no miresaka aminy. Tsy ny olona mahay miresaka ny mahafinaritra an'Andriamanitra miresaka aminy, fa ny olona malemy fanahy. Ny mahatamana amin'ny fanatrehan'Andriamanitra te hifampiresaka aminao mandrakariva dia ny fanekenao iaina n'ilay fahalemem-panahy izay ampianarin'i Jesosy manao hoe mianara amiko fa izaho malemy fanahy sady tsy miavona am-po. Ny fahalemem-panahy dia mampahazo aina ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fifampiresahana amin'Andriamanitra. Tsy mitombona ny hoe fanatrehan'Andriamanitra eo nefa tsy mifampiresaka aminy akory ianao. Le Andriamanitra manatrika, Andriamanitra miresaka. Fa tsy hoe androany izay mianaka niaraka tao an-trano zasy Andriamanitra fa ohatra ny nangingina ny tompo, ianao no mangina. Fa raha izy tia no resahana aminao daholo ny zavatra rehetra mba hahafahanareo mianaka miregle izay tokony ho reglena rehetra, araka le fiteny foana hoe tsy hoe Andriamanitra manana problema aminao, fa ianao no manana ny problema tokony ho vahanao eo anoloan'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Tena akaikinao Andriamanitra manatrika hoe mifampiresaka aminao hoe. Raha tsapanao zany fa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsy tokony hangina ianao, fa tokony hiresaka amin'Andriamanitra. Anankiroa ny zavatra ho resahantsika androany. Voalohany, mila tia ny fanatrehan'Andriamanitra isika, tafiditra anatin'ilay hoe za sy ny fanatrehan'Andriamanitra. Ilay faharoa dia ny hoe sarobidy ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia tsika hijery an'ilay hoe tia présence na ihany koa hoe tia fanatrehan'Andriamanitra. Ny fifandraisantsika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tokony hiatraika any amin'ny toe-panahintsika. Ny fitiavantsika ny fanatrehan'Andriamanitra mihoatra noho ny fahagagana ain'Andriamanitra tao dia tokony hisy fiatraikany any amin'ny toe-panahintsika any anaty. Nanaitra ny tompo tamin'ity taona ity fa mila misokatra ny ao anatintsika ametraka an'Andriamanitra misy ho mihoatra no Andriamanitra miasa. Ianareo ve ny dikan'izany teny izany? Na tsy hiasa ary izy tokony ho faly ianao satria misy izy. Tsy mora zany ataoko moramora amin'izay nefa teniko. Tsy mora zany. Satria ny ankabeazan'ny olona mamaritra hoe niasa Andriamanitra velona izy. Raha tsisy ninona mitranga mandritra ny 3 andro ny fiainanao, maty ve izy? Velona foana izy. Tian'Andriamanitra napatsapantsika hoe mihoatra noho n'ilay Andriamanitra miseho, Andriamanitra eo, Andriamanitra ampy mihoatra no Andriamanitra manampy. Zany hoe tiany Jesosy hisokatra ny ao anatinao, fa izy mihitsy ny tokony ho faratapony ny etaetanao sy fanirianao. Voalohany Andriamanitra no fahafenoana. Hebreo toko voalohany 9:5. Inona ny toe-panahy voakasika rehefa mahatsapa ianao fa Andriamanitra ny fahafenoana? Vaky toy izao aminaran'i Jesosy. Tianao ny fahamarinana, fa halanao ny eloka. Ko Andriamanitra dia Andriamanitra ao efa nanosy-dilo ny fifalinanao mihoatra noho ny namanao. Ny amantarana fa manomboka mahatsapa ianao fa Andriamanitra no fahafenoana dia lasa manomboka feno Andriamanitra ianao no manketaeta, dia tia ny fiatraikany lasa mankahala ota ianao satria feno Andriamanitra. Objectif atsika zany, ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia hahatonga anao ho tonga tia izay tian'Andriamanitra, ary hahatonga anao tsy ho tia intsony izay tsy tia n'Andriamanitra. Tena akaikinao ao amin'ny fiombonana hoe enao miombona amin'Andriamanitra hoe lasa tsy tianao hoe izay tsy tian'Andriamanitra. Afaka avadika sujet de prière zany afaka ianao mihitsy mangataka hoe tompo tiako raha atao anatiko ny fahatsapana le fiainanao hoe mankahala eloka ohatranao mihitsiny. Ary misy taon'Andriamanitra tena miandry an'izay sujet de prière zay satria na dia alefa ny arany teny tena zay ve no irinao sy tianao hitranga eo amin'ny fiainanao. Fa androany hariva mampatsiaro Andriamanitra fa tokony ho zay ny ao am-pontsika amin'ny ketaeta.
lasa mankala ota ho azy zay feno ny fanatrehany. Manaiky ianao hameny ny fisiny ny any anatinao rehetra. Lasa feno ny fahafenoan'Andriamanitra ianao, lasa feno fifaliana. Tsy fifaliana ao amin'ny fafinaretan'ny fahotana, fa fifaliana avy amin'ny fahafantaranao fa faly Andriamanitra ny amin'ny fijoroanao tsy tia intsony zay tsy tia n'Andriamanitra. Faharoa, ny olona tia fanatrehana dia manome lanja ny fanatrehana, manaja. Ny presaka matetika amin'i Jesosy no lasa mahay manome lanja ny fanatrehana. Misy taona mipetraka ny fanontaniana hoe fa maninona ary Petera sy Jona sy Jakoba? Maninona izy telo foana no akaiky an Jesosy ary entiny isaky ny misy fotoan-dehibe na misy fisehoana tiany anamarika ny asa fanompony. Andriamanitra tsy hoe mifidifidy olona mitavany, fa Andriamanitra lasa mifidy zay ho akaiky azy satria ireo no miresaka aminy foana. Teneno kaikinao, raha tianao no eo akaikin'Andriamanitra hoe dia miresa aminy foana hoe. Tsy misy olona zany ka hoe voatendry meloa hoe reny hafa mihitsy fa reny voatendry meloa presaka matetika amin'ny tompo fa tsika moa atao ahoana fa tsika vahoaka tsika vahoaka tsy dia miresaka amin'ny mpanjaka diso zay. Matoa Jesosy nidina mba hisy afo anankiray eo an-tampon-dohan'ny mpianatra rehetra zay nitokana tao amin'ny efitra ambony ny andro ny fahafenofana tamin'ny andro Pentekosta, dia satria tian'Andriamanitra ho feno Petera, tian'Andriamanitra ho feno ny tsy Petera rehetra tao koa. Ka androany hariva any aminao baolina teo akaikin'Andriamanitra miresa, tsy teo akaiky aza miresaka. Zay fotsiny le izy. Teto aikenina tonga andry Petera, ohatran'ny isaky mizavatra dia Petera foana ny eo ambavan'i Jesosy. Normal beko, isaky misy zavatra mitranga dia Petera foana manontany, ahoana inona ny ampon'Andriamanitra momba an'iny, inona ny tenenao momba an'iny, tsy azoko iny teny iny, fa manenao nanao an'iny, ananiny, angambany efa reraka Jesosy efa te-hatory, mbola iny any Petera vany, inona nanao ahoana iny, zany foana. Teo izy Jesosy tamin'ny herintaona tadidinareo, ijo ny azo elingelenina foana. Aza manao toy ny malala fomba hiteny hoe aleo tsy resaka amin'ny tompo sao dia reraka izy. Zara ny ary ianao raha mba misokatra ny fonao hoe te hiresaka aminy ianao. Satria rehefa tena jerentsika tsy hoe Petera reriny tia no resahana be, matoa ny antso 20 lahy izy dia te hiresaka amin'izy 20 ela be, dia ahoana izy renana zany adiny ray hafa fotsiny loka. Koa satria le ambony tsy miresaka dia lasa mahazo adiny 4 izy telo lahy 3 fois 4 12, 1 fois 12 12. Teneno akaikinao, mety mafy be ny journée anao hoe mety jerenao ohatry ny tsisy mandeha amin'ny laoniny hoe mivavaka nataonao mbola tsisy mivaly daholo angambany hoe fa miangavy anao hoe teneno izy aza tapahana ny fifampiresahanao amin'Andriamanitra hoe raha mahafaly anao zany dia mba sio tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Zay presaka matetika aminy lasa mahatsapa ho azy ny asaribidiny fanatrehany. Ny tena olana mila vahana dia ny hoe rehefa inona ianao no manome lanja ny fisian'Andriamanitra hoe eo, dia rehefa inona ianao tonga dia renao mihitsy hoe tseranga izy andehanao zay ty koa aiza ho aiza, ino zay problemanao mila vahana amin'ity takarivo ity ary mivahana anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Tsy mialenta anao raha tsy vahana zany anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Fa maninona no misy fotoana renao mihitsy hoe eto ianao. Dia misy fotoana ohatry mihitsy pozinao anao izy io zao. Teneno akaikinao na dia amin'le iny arany hoe dia eo izy mijery anao hoe ny anjara asa mpanompoana ataontsika dia ny mamerina sy mahatonga saina anao isan'andro hoe eto Jesosy. Tsisy mandeha amin'ny laoniny eto izy tena pisy matoa tonga etsika tsy hoe mandeha tsara daholo ny zavatra rehetra, tonga etsika ny rana ampahireziny ianao fa tsy midika hoe nety daholo ny journée dia tonga eto ampahirenao ko satria lamina ny journée ako za koa ary mba miandry ny fampahirezana avy amin'ny tompo dia mba raha isy fahagagana rehefa avy eo mba miandry ny anjara koa rehefa avy eo. Fa aza tapahana fifampiresahanao
amin'Andriamanitra. Zay mahay manome lanja ny fanatrehan'Andriamanitra no manaja n'ilay fanatrehana. Ahoana? Aiza le toe-panany voakitika? Lasa mijoro tsara ianao amin'ny fitondra tena mendrika. Le fijoroanao no proof fa manome lanja ny fanatrehana ianao. Na dia ohatrany tsisy mandeha amin'izay laoniny, ohatrany indrindray misy fotoana ohatrany hoe tena ohatry mampitenao daladala mihitsy ny situation zany. Délivré-no maran'i Jesosy Kristy avy Nazareta raha mbola manana ny zava, tsy tokony hisy tao ianao ka hitrehitra an'izany tsony hoe ohatrany tia daladala kely. Miverenao amin'i Jesosy tsy mahasoanao le fiaina daladala. Moa tsy zany ve nefa niaretana zavatra be dia be atonga no tonga androany aza manao erreur tsony ianao androany. Miaramila vohiditra raha manao erreur mety azo le ferina. Ianao efa manomboka miakatra gradina kapitaine efa akatokatoka ny commandant, misy ery efa ananiky ny général. Raha vao eo ianao manao erreur, tsy mitovy ny erreur an'ilay miaramila vata voaniditra sy ny erreur na général le efa au commande ary ambony anina ary. Tsy mitovy ny erreur ny olona manao simulateur any anaty anina hoe nenjera averena voalohany le ordinateur teo hoe. Tsy mitovy zay erreur zay. Sy ianao efa tena miainga mihitsy dia efa ambony izy dia tena kaiky anao tsy hitovy zay hoe. Petera voalohany toko voalohany 7:10 minaran'i Jesosy. Ary raha ilay tsy mizatavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsonareo hoe ray, dia mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritry ny andro ny fivahiniananareo ety. Mitondra tena amin'ny fahatahorana. Petera voalohany toko 7:2 minaran'i Jesosy. Rehefa hita ny fahadiovan'ny fitondra tena nareo amin'ny fahatahorana. Mahavarina fa Petera nikitikitiky ny fitondra tena io foana. Ny antony izy foana niresaka tamin'i Jesosy. Dia isika miresaka amin'i Jesosy dia manontany izy, ahoana Jesosy le fahagagana teo ireny? Iny fahagagana iny ny ray nanao an'iny, fa iny tsy voatahiry raha vao tsy tsara ny fitondra tena ny marary iny. Areona le jamba teo iny jamba teo iny Petera zany nampahiratra azy, fa tsy voatahiry iny raha vao manaonao foana ny fitondra tena. Ary misy dikan'izany le fitondra tena. Hitanareo amin'izay ahoana ary namantara amin'ny Petera an'izany raha tsy miresaka amin'i Jesosy foana izy. Ny ambiny rehetra sakafony, halleluja! Fa ny Petera tsy zay. Ny Petera antaniny daholo zavatra mitranga rehetra ty. Iza nanota, izy tsy hay ahoana marina izy ty. Dia mamaly Jesosy. Satria Jesosy rehefa antaninao dia mamaly. Saotranao izy. Miovy zay aminaran'i Jesosy. Rehefa mba antanina dia mba mamaly. Fahatelo. Rehefa eo Andriamanitra dia misy fiadanana ao anatinao. Tsy misy vola. Tsisy vola. Tsisy lany. Ritra. Dia hoe témoignage teo ve? Tsy le vola ny tombo, fa le tampon no ny tomboka. Ary mety hitan'Andriamanitra raha vao omena 3 mois io mivily le 3e mois. Le izy rineny aloha 2 mois. Ny antony reto mbola Andriamanitra ny endry reto hoe eo amin'le juste nomeny anao. Misy fotoana mangataka tompo, ty somme ty ilaina ho amin'ity tena. Iny fa tonga le izy. Ary tao ty fotsiny. Ino nangatahanao? Mangatah indray amin'izay manaraka fampiasao amin'ny tokony ampiasaina aloha io fa tsy hoe ka tsy hita moa fa ty rery nomenao dia ianao malala fa parasako izy ty. Tsy azo atao. Rehefa eo Andriamanitra dia misy fiadanana renao. Matoa tsy manam-piadanana ianao, tsy hoe tsy eo izy, fa tapaka fifandraisana aminy ianao fa izy eo. Filipiana toko 4:7 aminaran'i Jesosy. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fona. Misy zavatra rovanao anatin'ilay fiadanana. Tenena kaikinao, misy zavatra rovanao ao amin'ilay fiadanana hoe hiaro ny fonareo, ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Mampialanao amin'i Jesosy zany tsy fisin'io fiadanana io avy amin'ilay fanatrehana raha miatrika zavatra ohatrany tsy titinao ianao. Ady fahasarotana krizy. Ianao zany misaina hoe Kristy Kristy no mitranga eo. Ao anatin'ireny manana fiadanana fa eo izy. Tsy mandao anao, tsy mamela anao, fa tia ny ahatsapa ianao hoe na ohatrany tsy mandeha ary io eto dia aza mikiropaka
afantoy aty ny masonao fa tsy any amin'le rivotra mitady ny elingelona ny fandehananao eny ambony rano. Efa mandeha eny ambony rano ane ianao io e. Raha tena tsiponina zao ny fiainantsika tsiraray avy reo, misy fagagana tsy hazavainy zay anaty fa hainao fotsiny manaboribory zay, tsy mety lany ny varinay, efa manao zavatra Andriamanitra nefa anatin'le izy. Tampotampoka eo, fa izy ary ty vola tana tao paosiko ty, ianao nefa taovy misy vola zany anaty paosy fa ianao vola mahita hoe misy eo. Aiza koa volako tsy hitanao ao. Tampotampoka nefa paosy tsisy vola, lasa misy. Avaiza reny. Ianao mihitsy ve tsy mahay mitsapa paosy. Teny aminao fa Andriamanitra ny famoronana izy, Andriamanitra ny fahafenoana izy, Andriamanitra ny fahamatsina izy. Tato efa nisy témoignage zany, efa nitsiponina daholo ny volandoavana ny jirama, tena efa hoe teratsemboka, sofa tsembodraha Jesosy tamin'ny dinitra zay latsaka teo amin'ny Getsemane, mba tonga anao tsy asa saina ka ho tsembodraha tsony androany. Dia laza le angonina kely, efa nangonina daholo, mety efa majinijinika daholo, tonga teo amin'ny jirama, andohan'le facture ny numéro 007 eo voaloha. Dia sika teny mbola andofo andoko eo voaloko. Voninahitra an'Andriamanitra. Ka hitanao ny Andriamanitra ao, Andriamanitra tsy te hampisahirana anao fa te hiresaka aminao. Zay kosa ny aloha hoe te hiresaka aminao izy. Tena akaikinao, te hiresaka aminao izy hoe. Te antany izy ary ianao hoe dia valio izy ary. Za koa te hiresaka aminy hoe amen na. Tato koa fa nisy an'izany, compte en banque efa feno trankala. Dia mba nijerijerena fotsiny. Izy koa draresantsika fantatra hoe tsy misy dia mbola mijery eo. Zany koa zany mbola. Na rehefa tsy satra an'izany, poketra efa tsisy vola dia hiverenana indray ny harivan'iny. Dia manam-pinoana anie tsika reto e. Aleluia. Neny io fianakaviana io, nisy vola tampoka atao amin'le compte. Dia nataony, navelany tao. Tsy nikitia mihitsy, nandeha ny 2 volana, mbola ao. 3 volana, 4 volana, 5 volana, mbola ao. Nyherina ny taona, nalaina amin'izay le izy. Andriamanitra mahay manao mihoatra noho izay mety ho kajikajinao. Manaika tia matematika ianao. Fa na maty ary matika, na velona matika, Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Vitan'i Jesosy io zavatra manjoanao androany io. Tsy haiko manino zany teny zany no asain'ny toriana amin'ny tetakarivo ity. Sao misy olona mialetika mbola reradreraka, tsy manana droany io reraka ianao. Pastera mba androany fotsiny, non. Courage. Isaia 57:21 anaran'i Jesosy. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy hoy Andriamanitra. Nenakaikinao, ianao tsy ratsy fanahy hoe misy fiadanana ho anao zany hoe. Faefatra, lasa mifankahita amin'ilay fanatrehan'Andriamanitra ao anatinao ianao. Le niteneko hatramin'ny voalohany hoe nampidirin'i Jesosy ao anatinao ny présansany. Jaona 14:17 efa mivakitsika teo, ho ao anatinareo. Ny fitiavana n'izao tontolo izao sy ny fahafinaretany no tsy ahitana ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatinao. Satria le Jaona vakitsika io dia hoe tsy hitan'izao tontolo izao na fantany. Dikan'izay matozana ianao ohatra ny déconnecté tampoka zany hoe are zary zany fanatrehan'Andriamanitra zany, misy izao tontolo izao mitady efa azo influence zay ao anatinao. Jaona 1:2-4. Inona ny fiantraikan'ny fahafantaranao fa ao anatinao Andriamanitra? Amin'ny anaran'i Jesosy 1 Jean 4:4. Anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra rehefa naharesy ireny, satria lehibe zay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Lasa mora maharesy ny nofo ianao. Toepanahy le resantsika. Lasa mora maharesy fakapanahy, mora maharesy fahazaran-dratsy, satria tsaronao ny fisian'Andriamanitra ngeza be ao anatinao, mampandresy anao. Fadimy, amin'ny alalan'ny fahafantaranao fa eo ny fanatrehan'Andriamanitra, mahatonga anao tsy miadiady amin'Andriamanitra fa ho vita fihavanana aminy ary mitahiry fihavanana aminy amin'ny androm-piainanao. Tena akaikinao tsy mahazo miady amin'Andriamanitra ianao io e.
mahavariana fa any am-piasantsika mahavita tsy miady amin'ny patron. Indrindrindrindra rehefa le ho tonga iny ny fotoana fizarana karama, feno fahalemem-panahy daholo ny mpiara-miasa rehetra ao am-piasana. Alève les chiffonneries. Fantatrao fa fiainanao sy ny hoavinao sy ny mandrakizay anao eny an-tana n'ilay tokony ho hajainao sy tokony homenao voninahitra. Jesosy no anarany. Ary le izy tsy hoe nohony amin'izay dia mody manao an'izay ianao, malahelo Jesosy raha izay no antony mahatonga antsika mody manaiky hoe tsarovy amin'ilay valim-bavaka dia mody manaiky tsika. Ianao hoe tsaromy foana na tsy amin'ilay valim-bavaka zanany anehanao e. Zanany anehanao e. Isaia 45:9 ny anaran'i Jesosy. Isaia 5:7. Lozan'izay miady amin'ny namorona azy, tavim-bilany isan'ny tavim-bilany amin'ny tany ihany reny. Ny tany manga va ilaza amin'ny mpanefy azy hoe inona no ataonao, na ny asanao ve dia anao aminao hoe tsy manan-tanana izy. Mahafantatra ny tokony ataonao eo amin'ny fiainanao ny Andriamanitra. Tena kaikinao aza misalasala ny amin'Andriamanitra mikarakaranao hoe. Tsy misy enombo sy tsaramaso manontany mpandro azy zany, fa maninona ataonao ohatr'izao? Tsy ampisira. Te ohatr'izao ve nitetetehanao ary ampio afy io anefa tsy mamay e. Tsy le enombo sy tsaramaso no mahay an'izay, fa le mpandro azy no mahita hoe tsapainy fotsiny le izy. Tsy ampy brisement izy zany. Mbola mila fanaina tsara izy zany, tsy masaka tsara. Mahabe tainify ny invité fotsiny izy zany. Ny mpanamboatra anao ne manana objectif tsara lavitra be ho anao e. Ny endriny ene no entinao e. Izy ene tompony voninahitra dikan'izay ho voninahitra ne fiafaran'le fanamboarany ianao. Atreto sy le manomboka eto ambara-panekenao an'le zay fanamboarana zay. Voninahitra ino ambali Kristy tsy ho fampijaliana e. Ohatrany ahoana ery mizesterile le enombo rehefa hoe malefaka izany ohatra voanina fotsiny. Tena mananda mihitsy le enombo. Enona mihitsy hoe boiboika ilay izy anaty vilany eo miteny hoe sansay. Tenena kaikinao tsy avy amin'le enombo iny hoe fa nisy cuisinier mahay hoe te hiteny amintsika Andriamanitra amin'ity taona ity, tsy avy amin'ny fahaizanao fa misy cuisinier mahay izay mahandro ny fiainanao hiafarany amin'ny tsara tsiry io e, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Maro ny teny eo mpinanana le enomby sy tsaramaso hoe hatramin'izay ny tsaramaso no anko mamparary ny vavony, fa tia indray mitoraka ity hafa mihitsy satria tsara nahandro. Fady mifiry izy io ny nandrahonareo dia mamaly mpahandra zay hatramin'ny 2006 iny efa nandrahoako teo. Ianao ne zany resako zany e. Fa ny fijeriko azy ohatran'ny masaka tsara io amin'ity 2025 ty. Alleluia! Satria rehefa jerevana fa inona le nandrahoana ao? Tsara maso. Dia manandrana le cuisinier ahoana ny fahitanao ny firenena. Dia mamaly le tsara maso hoe ohatran'ny ho tsara fehifary ty Madagasikara tika. Ohatran'ny mahita fa ohatran'ny zavatra hitranga zany atao ato. Tena fahatsarana tsy anizaniza eritreretina. Trosa hatramin'ny andro ny colonisation nangatana mba ho fafana, fa ohatran'ny trosa hatramin'ny andro ny vazia mba voafafa daholo. Anao zavatra Andriamanitra fa miomana tsara fotsiny, amboary tsara ny fo, tsy miandrandra zavatra eto ambonin'ny tany tsika fa miandrandra an'Andriamanitra, afaka hikasika ampitsombaty ny zavatra rehetra eo amin'izay iainantsika. Amen. Manontany Andriamanitra ianao zany le tsaramaso sokafana izy. Ahoana ny fahitanao ny fiainanao? Tena kaikinao tandremo tsaramaso tsy masaka eo tenena izy. Efa nina tsaramaso tsy masaka ianao? Ohatrohatr'izay. Ka za mahita fa amin'ity taona ity tsy hanao an'izay ny tompo aminao le tsy hanao an'izay izy. Vao anontany ianao, ahoana ny fahitanao ny fiainanao? Mahita fa efa manao zavatra tsara ianao. Ary hitako fa tsy farana ho andray ty volany ity. Ianao ny tsara e, tsy mahay manao zavatra ratsy ianao. Za mahatoky ianao ninona ataonao, na tsy androany ary dia andrasaka rapitsy, na tsy rapitsy ary andrasaka ravakapitsy, na tsy ataonao ary ho any amin'ny mandrakizay.
tena kaikinao mihavana amin'Andriamanitra hoe point fahenina ny fiombonanao amin'Andriamanitra tsy avy amina zavatra mety, tsy hoe metimety ny atao dia mazoto ianao, rehefa sendra tsy dia mety iny ianao tsy hita, zay le mila reglena. Azankinina amin'ny zavatra mety sy ny zavatra tsy mety, ny fifandraisanao tsara amin'Andriamanitra. Abakoka toko 7:7-7 ka 8:20 anaran'i Jesosy. Fa na dia tsy mamontsy naza ny aviavy, tsy misy voany voaloboka, niatrika koa ty rahalahy ty. Madio sy fanantenana ny oliva, tsy mahavokatra hohanina ny sa, vonoana daholo ny ondrany amin'ny vala, tsisy omby ao am-pahatra anile zany le nomby sy tsaramaso teo. Fozy izy Abakoka, za mbola hifaly amin'ny Jehovah aho izy, iravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena. Omby tsy misy ve tsy hifaliako, omby tsy misy fa Andriamanitra misy. Mifalia ianao fa eo Andriamanitra, mifalia ianao fa misy Andriamanitra, mifalia ianao fa manatrika anao Andriamanitra, mifalia ianao fa tsy mamela anao Andriamanitra, mifalia fa tianao Andriamanitra. Ianona bately eto ambavaka fa ianona tsy mety tia mihitsy. Andriamanitra ny tianao. Tsy afaka hivavaka Andriamanitra, vangio zay olona tsy tia zay mba ataovy mitodika ho azy tia azy. Tsy zay ny vavaka ao ataoko. Tompo, sokafo masiny ahita fa ianao ny tena tia azy, fa tsy zay olona zay. Dia io zay olona tsy tia azy zay. Pastera kosa, za ve ny tonga eto entina bavaka, dia izy zay mahazo vavaka. Izy sy ny ankohona ny aron'ny vady aman-janany sy ny taranany mihitsy ny angatahako Andriamanitra mba ho tahinao izy ihany. Tia ahoana? Madiova fo, mamelay eloko, aza tafotoana. Romanina 8:38-39 naran'i Jesosy. Matoky fanafahafatesana, zavatra ratsy, na fiainana, zavatra tsara, tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Avy eo amin'ny communion mihavana tsara amin'Andriamanitra ianao, atonga anao tsy ho tafasaraka aminy, satria misy zavatra ninninina zavatra mitranga eo dia tsy mahasaraka anao amin'Andriamanitra. Zay tonga ny volo mainka ianao mivavaka, tsy hita ny volo mainka ianao mivavaka. Inona ny ankoatran'izay? Ohatran'izay ade na misy volana tsy misy vola, fa tsy antsony ny fifantohanao, fa fifantohanao raha sanatria tsisy Andriamanitra. Zay no ohatran'ny problema. Fa fito, nona ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Ohatran'ny olona afa-po sy voky amin'izay manona azy, ny tokony ho afa-po koa isika amin'ny anohanantsika n'Andriamanitra. Salamo 107:9 aminaran'i Jesosy. Mahafa-po ny fanamangeta ety izy, ary ny fananona dia vokisany soa. Matteo 5:6, sambatra nona sy mangeta na fahamarinana, izy no hovokisany. Mangeta etan'Andriamanitra fahamarinana, mianara ny ho afa-po amin'Andriamanitra. Aza vela ho ampahoriana ny zavatra tsy misy eo amin'ny nofo, mahaiza mankasitraka an'Andriamanitra sy afa-po Andriamanitra. Aza vela izy zavatra hafa tsy eo ka ampahory anao. Ataovy mitsikiny ao anatinao fa Andriamanitra eo. Sarobidy ny fanatrehany. Voalohany amin'ity sarobidy ny fanatrehany ity, aza mitady fanomezana. Mitadiava lay mpanome. Aza mitady fanomezana. Jeremia 45:5 mianaran'i Jesosy. Mitady zavatra lehibe ho anao va ianao, aza mitady an'izany. Amosa 5:5-5, aza mitady amin'ny Betela. Aza mitady zavatra, aza mitady toerana. Luka 12:7-20 minaran'i Jesosy. Aza mitady zay hoaninareo na zay hosotronareo, ary aza miana any. Fa ny jentilisa amin'izao tontolo izao dia fatra-pitady zany rehetra zany. Fa ny rainareo mahalala fa tokony hoanareo zany zavatra zany, kanefa katsao ny fanjakan'Andriamanitra dia hanampy anareo zany zavatra zany. Aza mitady ny anan-karena, apetrao ho Andriamanitra ny tadiavinao, fa tsy ny avy amin'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay na mbola tsy omeny ary dia mitady an'Andriamanitra foana ianao.
Deuteronomia 4:7 anaran'i Jesosy. Kanefa any ianao no hitady an'i Jehovahandriamanitra ao ka hita azy raha mitady azy amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Inona ny solution ambadika azy mitady fanomezana? Mifantoha amin'i Jesosy fa izy ny harena ambony indrindra ho anao. Kolosiana 1:7 manambara anaran'i Jesosy hoe zay efa tian'Andriamanitra ho nampafantarina ny hareny ny voninahitra ty zava-miafiny ity any amin'ny Jentilisy, ary io hareny io dia Kristy ao anatinareo fanantenana voninahitra. Ny solution ho anao tsy vola betsaka ao am-posinao, Kristy feno ao anatinao. Atao vavaka zany raha sendra mbola renao hoe afa ihany aleole misy vola sady hoe Kristy mangatamina fa tena mila tsapanao hoe io Jesosy miaraka aminao. Ianao tena tsisy ninona tsisy apo fa Jesosy eo. Daoko izay fiadanan'izay ho voarainao. Mifantoha amin'ny fanamasina ao anatinao. Fa ny fanamasina no mitondra ny fanjakan'Andriamanitra na saina katsahana mialohan'ny zavatra rehetra. Ary ny fanamasina tonga ao anatinao dia manampy ianao hanana communion amin'Andriamanitra. Faharoa, aza makafy an'ilay fanomezana. Aza makafy izay zavatra nomen'Andriamanitra anao. Aza makafy ositra. Aza tavela eo amin'ny fahamamian'ny fanomezan'Andriamanitra izay sombony avy amin'ny fahamamian'Andriamanitra mpanome. Mahatonga an'ilay cadeau tsara be ohatry mitady havariana anao ane, fahatsarana avy amin'ilay mpanomeny iny sombotsombo mipitika kely teo amin'ilay fanomezana iny. Dia saintsaina ane ianao efa mahatsapa ny tenanao afa-po be avy amin'ilay cadeau tsara tonga eo amin'ny fiainanao. Maika ilay mpanome cadeau, ilay fototry ny fahatsarana sy loharanon'ny fahatsarana no eo amin'ny fiainanao. Ataovy misokatra ny ao anatinao aza feran'ny cadeau fandana miandrandra n'ilay mpanome cadeau. Averiko, mamy ane amin'ny valim-bavaka. Nareo ve tsy mahita mamy ny valim-bavaka? Mamy sa tsy mamy ny valim-bavaka? Indrindrindrindra eo amin'ilay tena le mifanandrify tsara amin'ilay tena le hoe pointure. Tonga tena io tena ino mihitsy ny tanan'ny tompo namaly, tena mifanaraka hatramin'ny tena hoe nangataka mba ho bakirary mavokely, zay mihitsy ny nomeny. Fantatrao ve ny fahamamiana renao to anatin'ny valim-bavaka iny? Ampahany amin'ilay fahafenoan'ny fahamamiana ao amin'Andriamanitra mpamaly vavaka anao. Tenenino akaikinao, aza voafetra eo amin'ilay fanomezana hoe mangetaeta mihoatra hoe mangetaeta n'ilay mpanome hoe tsy mahendehaka ao an'Andriamanitra. Timoty 2:9-7 minaran'i Jesosy, anaro ny mpanan-karena amin'izao fiainana ankehitriny izao mba tsy avinavina. Ianao zany ilay mpanan-karena anariko eto amin'ity anio ity, mananatra anao ry mpanan-karena mba tsy avinavina na tokony harena miovaova, fa Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifalitsika. Aza makafy ositra izay miteraka fahagagana sy solution mahafinaritra be eo amin'ny fiangonana. Mankafy zan'Andriamanitra nanositra anao. Korintiana 2:1-20 minaran'i Jesosy, fa izay mampitoetra anay mba aminareo amin'ny Kristy sady manositra antsika dia Andriamanitra. Aza tavela eo amin'ilay fanomezana miakaram-bombony kokoa zafady ao amin'ilay mpanome. Aza tavela eo amin'ilay ositra miakaram-bombony kokoa ao amin'ilay mpanome ositra. Salamo 4:3-9 amin'ny anaran'i Jesosy. Andramo ka Izaho fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy. Salamo 4:2 hozy izy Davida, mahafinaritra be ty teniny ity ary tokony ho tafateniny ity avokoa tsika rehetra. Satria tsy makafy fanomezana fa makafy an'ilay mpanome, makafafy ny makafy. Anaran'i Jesosy, mamiko indrindra ianao Jehovah heriko. Le salamo anankiray teo andramo, le faharoa ty mamy. Mifamaly ane zany reo. Le anankiray miteny andramo fa tsara izy, le anankiray miteny tena mamy rangahy izy. Izy ny voalaza eto dikan'izay misy fahamamiana azonao isitrana ao amin'Andriamanitra sy ny fisiny ary ny fanatrehany. Mihoatra lavitra noho ny mety ho cadeau valim-bavaka sy fahagagana, tianao mba hitranga ary tsy maintsy hitranga ary tsy maintsy hanaraka anao rehefa maro toerana ny fifantohanao, tsy any amin'ilay manaraka anao any arina fa any amin'ilay any aloha katsahanao. Mahafinaritra ny zavatra tsara satria Andriamanitra mpanao zavatra tsara,
fa mihoatra noho ny zavatra tsara ataon'Andriamanitra, Andriamanitra tsara. Salamo 119:68. Tsara ianao sady mpanao tsara. Aza tavela eo amin'ilay mpanao tsara. Tiako mba ho tsara ny fiainako, tiako mba ho tsara ny kiraroko, tiako mba ho tsara ny fiarako, tiako mba ho tsara ny nifiko, tiako mba ho tsara ny voloko, tiako mba ho tsara ny masoko. Jerena io angeza masoko izy hoe tsy apozinao fa rehefa le misy délestage ianao rery mahita ohatrany sambatra indrenao hoe ny olona rehetra sahirina teo fa iza ilay nanina teo hoe ianao rery ny tsy ambony any tsy hitanareo io eo naty za tsy tiako mihitsy ny afoiako. Misy zavatra milatsaka tena saiky lafo vidy be tokony ho tosena rapitso, ny sidiny rivotra ny ambany kômôdy any, izy ary ny andeha hitsindro kakale izy any, tsy maintsy hainao le fohifohy. Tenena akaikinao, ilainy ianao io hoe a eo amin'io nanaovan'Andriamanitra anao io hoe misy taontsika menimeny ty voloko ty passer eto ambavaka ny voloko tena tsy lena ny rano akory fa voatriny hoe mitady pitsipitsy fotsiny ny olona dia efa mibofaka be izy io. Any Chine amin'izao tsika miteny izao mandoa vola lafo be ny hvkl-mission tsobolo mba hibofaka mitovy amin'ny anao naturel ny volony. Ka ito ambony tany zany a mila resenao le mitsiririitra an'izay tsy anananao. Alleloia. Fantatrao fa rehefa any amin'ny toerana mangatsika tsy mila bonnet anao. Volona fotsiny avoaka tonga dia vita. Tenenina akaikinao, raha fantatrao fa Andriamanitra tsara hoe dia hianatra ianao hoe ahita zavatra tsara hoe eo amin'ny fiainanao hoe eo amin'ny fiainan'ny hafa hoe any amin'ny ho avinao hoe ohatra mora mahita zavatra tsara zany ianao hoe. Efa tenenina zao ianao mangidy io sakafo io, misy kininina io antidote-ny tazo. Mahita zavatra tenenina foana ianao. Dia ohatra io saosisy may io, grillé ny anaran'io fa tsy may. Na ne ianao mahita zavatra ratsy dia kizito-mbelona eo ary ataon'ny kizito maty avy eo. Na ianao misafidy tsy mora mahita zavatra tsy mandeha amin'izay loany fa mora mahita an'Andriamanitra manomana zavatra tsara ao ambadika ilay zavatra tsy tianao androany, ary ny fampanantenan'Andriamanitra ny fiafaranao io ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, mpitoro teny toko 7:15 amin'ny anaran'ny Tompo. Tsara lavitra ny efaran'ny raharaha no iandohany. Ny mariazy no androany zany no tsara lavitra no tamin'ny fotoana mariazy tamin'ireo le natao mariazy. Ny fiafaran'ny fitaizanao ny zanakao zany tsara lavitra no tamin'ilay fotoana mitrotronao izy. Ka le izy rehefa tsy azo trotrona tsondra tsy hita tsony izay anaovana azy. Mba raisy le teny moa fa tsara hono ny fiafaran'ny zavatra rehetra mihoatra noho ny andohany. Ka izy le pastery tamin'izy mbola kely teto akaiky foana fa izy efa lehibe tsy teto akaiky tsony. Jesosy miteny fa ho tsara hono fiafaran'ilay izy. Matokia an'ilay Jesosy ny teny an'izay fa ho tsara fiafara ianao sy ny zanakao, ianao sy ny ankonanao, ianao sy ny fianakavianao. Zay ny tenenin' Jesosy eto. Ahoana tanteraka an'izany? Za koa tsy mahafantatra. Fa tsara hono aloha le izy. Tsara le izy, teny akaikinao, tsara le izy hoe. Tsara lavitra le izy hoe. Ho an'izay manatrika eto, za pastery eto ambavaka mba hianatra ny an-dafy, efa impitinapitra viza fa te hiteny aminao misy zavatra tsara lavitra ao ambadika izay fa aza mitohana eo amin'ilay mety misy tsara lavitra ao. Andriamanitra ne manamboatra ny tsara lavitra ao antsika fa tsy atao tanteraka za raha tsy efa mby eo kosa isika. Raha nytenenina Josefa hoe zao atsipy anaty lavaka ialahy. Aza atsipy ranga dia lasa prémistre ny atsipaza dia zao. Raha tsisy anipona teo dia isaoty vadika indray. Aza mbola manipy loha lasa ranga. Maika ako. Hitanao mahatonga anao tsy maika io. Misy zavatra tsy ampahitan'Andriamanitra anao. Non. Tsy na hiteny ireo ampahitao any ho avy kosa Andriamanitra hoe non. Mamonjy zoma ariva mamonjy fotsiny aloha. Tsy tokony isy olona kivokivy miala eto androany ariva. Tokony olona mahery tsara mihitsy terna gazy terna va zay rovitra zairina. Fa zao kosa tsy ianao ny mpanorovotra.
fa tsy hoe taire zay taire zay rovotra zairiny tena akaikinao ianao tsy mandrovotra hoe fa raha misy rovotra hoe a ary tsy hainao koa nandrovotra an'le izy dia teneno izy zaire hoe aleo ranga zay nandrovotra nanjaitra ka tsy eo ary le nandrovotra tsy eo iziko ianao ny eo za tsy mahay manjaitra mahay daholo amarana numéro 23-19 Andriamanitra tsy mba olona ka andaingy na zanak'olombelona ka anenina paster eto ambavaka fa tena le olona bienvenue atodiony amin'Andriamanitra ny fonao fa raha mbola olona no ametrahanao eo a dia mbola hitomany ianao seminaire tsy te hitoman-tsoa ve ianao avela ho an'ny olona manatona an'Andriamanitra paster eto ambavaka fa tena inona mampiseto anao aza tapahina aloha fa avela hoe seny tsara déçu dia za miteny ianao ne sois pas déçu parce qu'il y a un Dieu au-dessus misy Andriamanitra ambony ao ary afantatrao le toen'le izy sady misy Andriamanitra ao ambony ao ary izy tsy décevoir anao mandrakizay raha zay ianao amboarina ny fo alefa soany aminy fonao tamin'izay tanora nisy lehilahy nampanantena zay tsaroko ny tarehany matiravina izy mamela eloko aloha vao miala eto matoko tsiraikitra zany tsy izy iny eritreto hoe matsiravina izy ary mbola tsiraikitra ko maika raikitra zany za tena sura mihitsy hoe izy ny tokony anjarako tena akaikinao rehefa tsiraikitra hoe dia tsy izy zay hoe Andriamanitra tsy manary ianao hoe misy olona eto tiako ampahirezana mihitsiny ohatrany efa elaela pastera efa mandrosindroso ny taona kozinina rehetra efa lasa daholy kozin rehetra ohatry mantantany ahoana any alahy ty apetrao amin'i Jesosy ny fonao aza manaonao foana mandray décision ngezabe momba ny fiainanao raisy le nyteneniny hoe ary ho tsara lavitra ao izy ny efa ran'ny raharaha dikan'izay misy zavatra tsara lavitra ao ambadika io ianao célibataire io omen'Andriamanitra zay anjara tokony anao ary raha-potoana fa matoky tsara dia aza manaonao foana pasteur menao avy ny toky hoe misy tsara lavitra no ianina dia zao nyteneniko anao oui averenao amin'i Jesosy fotsiny ny fonao Andriamanitra tsy olombelona nizaniza tafitohana tonga eto na maratra choqué leo tsy te herika makalagy averenao amin'i Jesosy ny fonao fa Jesosy tsy hanao an'izany sura be ny fonao raha omenao an'izay zay mahatonga azy tena anaka atolory any fonao fa raha tonga teo garantie assuré aty ny mpikarakara promax mahavita an'io azakinona amin'ny olona fa potehany io fa raha ty amiko eo tsy hopotika zany ianao tsy hopotika zany ny fihefaran'ny fiainanao azadiny fa ny atsara tarehan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana rotodrotika niaritra an'izay izy mba tsy ho ratsy fihefaran'ny fiainanao fa ho tsara fihefaran'ny fiainanao ho tsara tareha fihefaran'ny fiainanao satria niaritra an'izay Jesosy matoky an'Andriamanitra tsara izy alefi ny famaminy ny fahatsarany fa tsy ho ratsy fihefara ianao satria tsara izy Salamy 18-25 ny olona tsara ny isehonao fa tsara aoka ny rehetra zay tonga eto amin'ny titakarivo ty anapa-kevitra tonga olona tsara fanahy tena kaikinao manaova tsara fanahy hoe ohatry ny le efa hainao atao iny hoe amina olona sasatsasany hoe fa ny manomboka androany hoe tsara fanahy amin'ny olona rehetra zao tsika hitsangana me voninahitra an' Jesosy sotranao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy ny asaribidiny fanatrehanao mihoatra noho ny zavatra mety hiazakazahany olona ty amin'izao tontolo izao sotrany amin'ny teninao androany mampatsiaro anay fa natao hisitraka ny fahamaminao ao amin'ny fahatsaranao mihoatra noho ny fahamaminy zavatra tsara azonao omena anay amin'ny titakarivo ty tsarovony zanakao rehetra tonga eto androany mety ao ny mavesatra ao ny marary
ao ny miatrika ady, ao ny manana olana, ao ny miatrika setra, ao ny mety any amin'ny désert ny fahitany ny tenany. Ny teninao androany ataovy manangana azy vaovao. Atonga izay anatenan'i Jesosy araka ny fampanantenanao. Fa ianao tsy mba olona, tsy ohatran'ny olona ianao, ary soa fa tsy ohatran'ny olona ianao. Izay déception hitanay tany aman'olona hoentina eo aminao, fantatray fa ao aminao izay. Tsy ho déçu ary tsy ho diso fanantenana na ho diso hevitra mandraka izay. So rehefa nampanantenanay indray ianao tamin'ity takarivo ity nampatsiaro fa ny fihefaran'ny raharaha dia ho tsara no fiandohany. Izy zavatra tsara zany amin'ny fisehoanao amin'ny mahafahatsarana faratapony ianao indray amin'ity fin du mois ity. Aoka ny fiandrandrany rehetra Jesosy eo amin'ny fahamarinan'ny teninao. Ianao indray no afaka hanangana an'izay ketraka. Atonga an'izay rehetra manam-panantenana, atonga an'izay rehetra miatrika hanam-panantenana. Fa raha potika izy tonga eto afaka hatsanganao vaovao. Raha maratra izy manatrika eto afaka niositranonao. Ninonina fahalavona afaka hatsanganao izy. Ary raha mety niatrika faharesena izy hatramin'izay afaka hampanresy azy ianao. Sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tehaka mafy ho an'i Jesosy isika menakavy mahazo ho toerana vetivety vita izay dia misy pasteur anao vaovao dia tsofina rano manao fanaritsy. Alleluia. Minao fahafaly ianao androany, mety ny zavatra rehetra. Alleluia. Alleluia. Natateraka fanatitra tsika dia tsarovy mandrakariva fa tsy ho an'ny asa fanompoana ny anaovana fanatitra fa ho an'Andriamanitra. Tsarovy mandrakariva fa ny fonao ny jeren'Andriamanitra fa tsy ny tananao. Dikan'izany dia ataovy azo antoka ny firaisanao amin'Andriamanitra. Ataovy azo antoka amin'ny fiombona antsika amin'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Raha pitso eto ny fotoanantsika araka ny voambara teo nambaran'ny mpanompon'Andriamanitra dia mila miresaka amin'Andriamanitra foantsika. Ohatrany hoe tsy mahareraka ny mamerimberina foana hoe oreto ndao hiresaka amin'Andriamanitra. Ary ny tena anisan'ny tsara indrindra koa miresaka amin'Andriamanitra rehefa ilay tsy mahita tenena iny ianao dia eo akaikinao misy tenena dia lasa mahita tenenina ho azy ianao. Satria izay indray ilay tsara amin'ny fiarahana miangona ho ziziny tompo. Dia rapitso sao tsika rapitso amin'ny fito eto indray fotoanantsika. Dia andao hiresaka amin'Andriamanitra dia andao hiaino an'Andriamanitra amin'ny teny. Dia andao tsika azoto hiombona amin'Andriamanitra. Eto ny fotoanantsika rapitso amin'ny fitora fotoana ny fandraisana fanasan'ny tompo tantarahany eto rapitso manomboka ny fitora dia rehefa avy eo moa misy ny fotoana araka ny mahazatra, fotoana ny tanora sy fotoana ny ankizy eto amin'ity toerany ihany. Ny alahady tsika isorana ny tompo misy fotoana maromaro izay eto Antananarivo sy ny manodidina dia afaka manontany mpanompon'Andriamanitra ianao. Raha tia halala an'ilay toerana ianao dia tongava rapitso dia mihaona amin'ilay mpanompon'Andriamanitra izay mety amin'ireny miaraka amin'ireny fotoana ireny zany. Ny latsinainy araka ny mahazatra dia sekoly ahafahantsika miresaka amin'Andriamanitra, ahafahantsika miaino an'Andriamanitra amin'ny teny, ahafahantsika miteny amin'Andriamanitra, ahafahantsika miaino an'Andriamanitra miresaka momba ny olana izay mety mahazo anao io. Ohatra amin'ny latsinainy izao dia resaka Andriamanitra hoe ity olanao ity ne ka zao ny fandehan'izy io dia azavahiny aminao le izy. Tsotra mahafinaritra ve zany? Iza no avy latsinainy izao fa hiresaka Andriamanitra momba ny olanao io. Amen. Tonga daholo na dia misy tsy nanangan-tanana ary. Alleluia. Dia io zavatra heverinao fa mbola hoe marary talata zao Andriamanitra hiresaka momba n'io aretina mety mahazo anao io satria efa nisy zavatra nataony dia ho teneniny aminao fotsiny fahamarinana hoe ity ny momba n'io zavatra mahazo anao io dia ho afaka ianao. Amen. Etsy amin'ny supérieur Analakely latsinainy sekolim-pamana olana, talata sekolin'ny fanasitranana, ny alarobia sekolin'ny tokantrano sy fanambiana toetra. Araroto ireo fotoan'ireo amin'ny fito maraina ka hatramin'ny valo ora sasany eo supérieur Analakely deuxième étage. Dia ny ankoatran'izay moa verneto sika Zoma. Dia ny amin'ny 29 azadino misy foana amin'ny fotoanantsika 29 maraina andro tsy fiasana Ascension sy ny 29 ariva miaraka amin'ny tanora. Dia ararotsika ireo fotoan'ireo iresahana amin'Andriamanitra, ararotsika ireo fotoan'ireo hiainona an'Andriamanitra miteny. Dia Andriamanitra koa miteny any amin'ny hainao manjery any amin'ny FM 90.8 zao izy miteny foana.
dia miteny koa izy any amin'ny hvkl-mission mila mijery, mila sady miteny izy ny mihetsika dia mijery zany ianao. Misy fotoana ianao mijery, misy fotoana ianao miaino. Ataontsika misy fotoana ianao mitsangana fa anao hanolotra ny fanatitra isika ho an'Andriamanitra. Dia anjiro aty anoloana arany tananao raha io ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay. Mankasitraka Tompo satria ny zavatra rehetra tokoa dia miara-miasa mahasoa. Ary misy fotoana ianao miteny aminay foana fa zay indraindray tsy miaino. Androany Andriamanitra renay ny fahamarinana manavaka anay tsy handevo. Ampio zay amin'ny fankatoavana an'izay lazainao. Dia indretiko zay manatitra ny fanatitra ny fahafolon-karena sakrifisy. Raisy Tompo, hoanitra kasitrahana voninahitry ny anaranao. Ny tena marina ny fonay no omenay anao manontolo. Mba tsy hiankina amin'ny voly zay, fa hiankina aminao Andriamanitra, zay manome ny fahafahana rehetra. Dia tahio ny tsirairay Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia, amen. Ataontsika tehaka mafy tandraisantsika baolon'Andriamanitra. Aleluia. Avafantaranao dia mankasitrahany fonao manontolo an'Andriamanitra. Misaora azy mety natrehan'i Jesosy ny fifandraisanao aminy. Renao ny zavatra nampitainy, zavatra nasain'ny resahana amin'ny fitakarivo ty. Mba ho isan'ny olona akaiky azy tsika tsirairay avy reto amin'ny alalan'ny fifampiresahantsika aminy. Fanomezantsika lanja ny fisiny amin'ny fiovan'ny teo mpanahintsika. Misy karazany be dibe ny resahana teo. Lasa miamijoro tsika, mitandrina fitondra-tena, mankahala-ota, feno fiadanana, mahatsapa ny fahamaminy satria ny fiafarany zavatra rehetra dia tsara arak'izay fahatsaran'Andriamanitra zay. Lasa misy irika ahafahantsika mametraka ny vesatra rehetra eo an-tanin'Andriamanitra tsy hamitaka anao. Misaora azy mankasitraha amin'ny fonao manontolo. Misaotra Jesosy misaotra fa nivavaka nataonay teo dia fantatreva efa renao, efa noenonao sy valianao. Tsarova zay rehetra tonga teto amin'ny fanatrenao tamin'ny fitakarivo ty. Tsarova izy eo amin'io le misy anazy io amin'izay mety ho ilany fanampiana avy aminao mba vangio izy amin'ny fitakarivo ty satria tia ny fanatrehanao izy ary miamatsapa ny asaribidiny fanatrehanao. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Raisy nitsodrano izay tanoana amin'ny anaran'i Jesosy tanteraka eo amin'ny fiainanao. Hoy ny Tompo aminao za manahy, za matahotra, indro voziko ny zavatra rehetra. Fa tsara sady mpanao tsara ary iseho amin'izay olona tsara. Mianara amiko fa malemy fanasady tsy miavonam-po dia hita fitsaranao amin'ny fanahinao ianao. Za matahotra fa za momba anao mandrakariva mba raha-pahatonga ny fahatampiana an'izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sarao ny fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo Amen. Teny Jesosy daholo tehaka mafitsika amin'ny Tompo. Bon retour daholo ho arovana ianao ny andalina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.